Manoloana ny resabe izay mandeha ao amin'ny fokontany Morafeno fa mitaky vola eny amin'ny mpivarotra ao amin'ny bazary Morafeno ny chef fokontany dia nolavy ny chef fokontany avy hatrany izany rehetra izany fa tsy misy ny fitakiana vola mivantana any amin'ny mpivarotra ao amin'ny fokontany Morafeno fa nampanazavana hoentiny ny chef fokontany Morafeno tsy mbola nahita tongotra ny président fokontany Morafeno na mpivarotra iza nilaza ka nanitsangana tamin'ny devant mivarotra ka nitaky dimanjato ka rehefa tsy mahazo dia mandroaka mpivarotra dia lavinay zany satria tsy nitsangana ny tenanay tsy nitaky an'izany ny tenanay ninay dia fandaminana apetaka anay dia tsotra voie d'accès lalana droit amponina zany omeo azy ny droit mikasika ny zavatra takiny mponina ny président fokontany Morafeno sy ny ekipany zany eto Morafeno dia mazava ho azy fa ny lalana ray faharoa fahadiovana fahatelo fanajana fiarahamonina raha izay no tsy tandrina ny mpivarotra dia mazava ho azy fa miditra amin'ny procédure ny fokontany mangataka ny fanasorana ny mpivarotra io raha barenao kosa ny lalana raha ataoko ohatra hoe amin'ny tranon'le olona ny teny iny zany no nisy bareny mpivarotra tsy mivoaka misy aitrano tsy tafiditra ny pompien anao any asany misy marary tsy tafiditra ny ambulance haka amin'ny marary amonjy ny ain'olona izy ny tompony andraikitra voalohany lerangano teniny tamin'ny maraina iny ve sany fokontany sa iza samy commune zay lazainy fa tompony andraikitra mpivarotra reo no tompony andraikitra voalohany amin'izay araky ny fanazavana voaray avy amin'ny chef fokontany hatrany tsy toeram-pivarotana ny fokontany Morafeno fa zone hors marché ka tokony ho ajain'ireo mpivarotra tsara ny fahadiovana sy ny lalana ho an'ny vahoaka na ny voie publique eo ihany koa ny tokony azohan'ireo mpivarotra ny fahazon-dalana avy amin'ny tompontrano manoloana ny toeram-pivarotana misy azy